Aty amin'ny tsenan'ny mahabibo manararaotra ny fotoanan'ny fialan-tsasatra sy ny fanompom-be ireo mpivarokena ka mampiakatra ny vidiny 1 kilao amin'ny hena fa indrindra ny nofon-kena isaky ny tapakandro maraina. Tsy mitovy amin'ny andavanandro araka izany ny tsenan'ireo mpivarotra sasany. Nofon-kena zao eo ihany izy mifanompoana ndraiky vakanjo io. Mba misy fiakaran-kely zany izy amizao maraina izy miakatra fa efa hariva izy averina amin'ny kilao foana fa presque hariva zany olona fa le olona an-tanàna foana dia saky atao prix ohatran'ny maraina ihany 60 000 kilao nofony. Dia hena taolana mbola mijanona 7 000 foana. Dia viande hachée mijanona 50 000 foana kilo amizao. Fotoana andavanandro tamin'ny tsy fanompoana ndraiky tamin'ny vakansy aloha e. Zao zany zay mety misy mbola malany 50 40 kilo andavanandro. Ho an'ity mpivarokena iray ity indray eo ny azony tsena. Tsy mbola misy fiovany loatra ny amin'ny andavanandro. Arakaraka ny vakansy zany le tsenan'io bazary mavenaré. Izy zay malany anatelo raiky 40 000 45 arakaraka ny tavo zany. Araka ny filazan'ireo mpivarotra dia ny nofon-kena no tena lafosana betsaka amin'izao fotoanan'ny fialan-tsasatra izao. Vakansy aloha nofon-kena satria tratran'ny douane zany mitombo le brochety any amin'ny douane. Maraina zany tena fampitadiako ny nofon-kena sy ny raha rehetra. Dia zany nahatonga izy hoe apetraky efa mitady kely zany zay ny vakansy io ohatrany andavanandro. Ho an'ny tsena sasany eto Mahajanga tsy maharaka mihitsy ny nofon-kena noho ny amaroany ny mpanjifa. Betsaka amin'ireo mpanjifa ihany koa no maka amin'ny ambongadiny ho an'ireo mpivarotra brochety.